Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray ry havako. Hivavaka isika. Andriamanitro rainay a, ilay rainay mpamonjy ity a, ilay be fiantra sy be indra fo, ilay mihevitra sy mijery, mitsinjo anay isan'andro isan'ora amin'ny fiainanay andavanandro mihitsy aza. Ny dera sy ny laza ny voninahitra ho anao, fa amaky ny teninao zahay zao, dia ny fanainao masina hialoha lalana, hitari-dalana ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ho anio indray ry havako dia hitantsika eo amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio 4:20, ny andininy 5:telopolo hatramin'ny 4:40. Matio 4:20, ny andininy 5:telopolo hatramin'ny andininy 4:40. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Fa ny amin'izany andro sy ora izany, dia tsy misy malala na dia ny anjelin'ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny ray ihany. Fa tahaka ny andron'i Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fonontsum-bola tonga ny safidrano, ka nihinana sy nisotro ny olona, ary napakabady sy namoaka ny ampiakarina, mandra-piavo ny andro iray nidiran'i Noa tao amin'ny sambo fiara. Ary tsy fantany mandra-piavo ny safidrano izay nandringanana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany hisy roa lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina, ary ny anankiray havela. Ary hisy roa vavy manodidina ny fikosoam-bary, ny anankiray ho raisina, ary ny anankiray havela. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao: raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Koa miomana tsara ianareo, fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiavian'ny zanak'olona. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Misy tao aorianany nitsidihan'i Jesosy ny tempolo tao Jerosalema rehefa avy nizany maritrano sy ny firafitry ny trano ny tempolo tao Jerosalema Jesosy, dia miteny eny amin'ny andininy 2 manao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy havela hisy vato hifanongoa eto ka tsy ho ravana. Tsy havela hisy vato hifanongoa eto ka tsy ho ravana. Tao aorianan'izay dia nisy fanontaniana anankiroa napetraky ny mpianatra eo amin'ny andininy 3. Ny anankiray dia ny hoe: lazao aminay izay andro hahatongavan'izany. Ary ny fanontaniana faharoa dia ny hoe: lazao aminay izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ity Matio 4:20 ity ry havako, dia valon'izany fanontaniana eo amin'ny andininy 3 zany, ka mamaly Jesosy ny amin'ireo famantarana mialoha ny amin'izay hiavian'ny farany sy hiavian'ny zanak'olona, ary mamaly ihany koa Jesosy ny andro sy ny fotoana ahatongavan'izany, ary dia miaraka amin'ireo mandrakariva ireo fampitandremana izay omen'ny Tompo. Andeha ry havako malala ho jerentsika amin'ity andro anio ity, fa tsy maintsy ho avy tokoa ny Tompo, ho avy ny zanak'olona, ary amin'izay fotoan'izay raha teo no tonga ny faran'izao tontolo izao. Ho avy Kristy voalohany,
amin'ny fotoanany. Ho avy Kristy amin'ny fotoanany. Asehon' Jesosy mazava ry havako manomboka amin'ny 5:30 hatramin'ny 6:70 fa an'Andriamanitra ny fotoana. Andriamanitra tompon'ny fotoana rahateo izy no manana fahefana amin'ny fotoana tamin'ny lasa sy ny ankehitriny ary nano avy aza. Arak'izany raha ambara fa ho avy ny fotoana hiavian'ny zanak'olona, raha ho avy ny fotoana hifarany izao rehetra izao, dia asehon'ity mofinainantsika ity fa Andriamanitra irery ihany no mahalala izany. Eo an-tanan'Andriamanitra ilay tompon'ny fotoana ny fahatakarana izany rehetra izany. Eto ry havana tsara ihany no mampafantatra antsika ny ambara ny 5:30 manao hoe fa ny amin'izany andro rany, ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Ambara zany fa Andriamanitra ihany no tompon'ny fotoana, ary tsy hoe akory arak'izay andikatsika azy ara-baky teny hoe ary na ny zanaka ary ka hoe i Jesosy Kristy dia tsy hahalala ny fotoana hiavian'ny zanak'olona, fa satria Andriamanitra Jesosy Kristy dia mahalala ny fotoana izy. Ary izay raha teo ny antony ilazany eo amin'ny 5:30 hoe ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ilay teny izay efa nanorenana ny lanitra sy ny tany dia tsy levina ary mbola hanorina lanitra vaovao sy tany vaovao indray io. Maneho ny hery sy ny maha-Andriamanitra ny Kristy izany, ka dia mahafantatra ny fotoana hiavian'ny zanak'olona izy. Fa eto dia ilay maha-olombelona an' Jesosy no ambara eto, izay lazaina fa tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra sy ny zanaka aza. Fa Andriamanitra azy kosa ry havako malala dia eo am-pelantanany ny fotoana sy ny fanapahan-kevitra ary ny fahefana ny amin'izany. Izy rery ihany no malala izany. Ambara fa eo amin'ny tokotany mahazatra ny fiainana an-tanin'ny olombelona no fotoana hiavian'ny zanak'olona. Ambara fa eo anivon'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny asa mahazatra ny fiainana ara-tokantranon'ny olona no fotoana hiavian'ny zanak'olona. Mazava ry havako arak'izany fa tsy ny kajikajy na ny faminaniana na ny fifandrifian-javatra faritan'ny olona sy ataon'ny olona no mamaritra ny fotoana izay hiavian'ny zanak'olona. An'Andriamanitra izany, fotoanan'izy Andriamanitra izany, koa izy rery ihany no manam-pahefana amin'izany. Koa aoka isika fiangonana, aoka isika mpino tsy hanaiko fitahana izay rehetra milaza fa mahalala na mahafantatra mialoha izany fotoana izany. Fanambarana sandoka tsy marina ara-tsoratra masina rehefa notsipahan'i Jesosy avokoa ireny rehetra milaza fa mahafantatra ny fotoana hiavian'ny zanak'olona ireny. An'Andriamanitra ny fotoana, koa aza manontany ny amin'ny fotoana ahatongavan'izany fa fahefan'izy Andriamanitra mahdiodio izany. Ho avy Kristy amin'ny fotoanany fa tsy amin'izay hamaritantsika olombelona azy. Ny zavatra faharoa izay jerentsika eto amin'ity mofinaina ity ry havana malala dia ny hoe ho avy Kristy koa mila fiambenana. Ho avy Kristy koa mila fiambenana. Ny 2:2 hatramin'ny 4:7 eto amin'ity mofinaina ity no manome fehi-kevitra ny Tompo ny amin'ireo fanambarana rehetra izay nambarany eo amin'ity 4:20 ity. Be dia be ny zavatra nambarany mahakasika ny amin'ny famantarana melo, mahakasika ny hahatongavan'izany fotoana izany, ny fiverenany, ny tokony hiambenana,
fa eto dia fehikevitra tsy mampatahotra na milaza loza akory, fa fehikevitra mampiomana ny mpino fotsiny ihany ho vonina hiatrika izany fiavian'ny tompo, izany fotoana farany izany. Sitraky ny tompo tokoa mantsy ry havako malala, raha ny mpino rehetra, raha ny olona rehetra amin'izao tontolo izao no ilay ho raisina, fa tsy sanatria ilay avela, arak'izay ambarany 5 isy anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Sitraky ny tompo raha ny olona rehetra no ho raisina, fa tsy sanatria avela, koa dia indro ny tompo mampiomana ny olona, manome ny fiomanana sahaza sy ny fanaraka amin'izany. Ary izay mahatonga ny tompo miteny manao hoe mitandrema ianareo, miomana kosa ianareo. Fiomanana ara-panahy, fiomanana tsy latsa-danja ny amin'izay fiomanana atao rehefa hivoaka, rehefa hianjaika, tahaka ny famonjena ny mariazy ohatra, na ny fanasana samihafa, izay fiomanana ara-batana, andaniana fotoana, andaniana ny oentomanana samihafa. Mihoatra lavitra noho izany, ny fiomanana ara-panahy tokony ataon'ny mpino ho fiatrehana ny fiavian'i Kristy. Fiomanana maharitra tsy mifidy fotoana, fa fiambenana amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, indrindra amin'ny fampiarana amin'ny fitondran-tena tsara. Raha ho avy Kristy, vonona ve isika handray azy? Raha miteny isika manao hoe tongava Jesoa, Maranatha, avy hifaingana ianao, vonona ve isika raha amin'izao andro sy fotoana hitenenantsika izao no tonga ny tompo? Mitaky fiomanana izany ry havako malala, hananantsika ny fahavononana amin'ny lafiny rehetra. Tsy maintsy ho avy Kristy, tsy mandainga ny tenin'ny tompo, fa ho avy izy amin'ny fotoanany tsy baikon'olombelona, ary ho avy izy, ary raha ho avy izy anjarantsika ny miomana. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitro rainay, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, ilay zanak'olona ho avy hitady sy hamonjy ny very, ilay ho avy amin'ny fotoanany hitsara ny velona sy ny maty ka handray ny azy, dia faly izay tompo hiaraka aminao ho any amin'ny fanjakana efa voavoatra ho anay, miaraka amin'ireo mpino sy olombonjena marobe. Fa eto izay dia mivavaka ho an'ireo izay mbola variana amin'ny filibana, variana amin'ny rehaka maro amin'izao tontolo izao, tahaka izay nisy tamin'ny andro Noa sy ny savitrano. Mivavaka izay alentiky ny fiainana ka difitry ny fitediavana ka tsy mahatsiaro anao Andriamanitra, fa variana eny am-pikoseam-bary, variana any an-tsaha ka manadino anao Andriamanitra. Misy mihitsy aza no tsy mahatsiaro anao intsony sy ny andro fanomponanao, ka dia entina himbavaka manokana izy ireny. Tompo, manafaha ny olonao hananany anjara amin'ny famonjenao. Dia ataonay izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, ilay tompo mpamonjy anay, ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen.